Mitondra ny teny fiarabana ho anao mpanaraka hatrany ty fandarana zany malaza ity tokolasy sy tokoavy. Nambara ny teo anivo ny gouvernemanta ny fankatoavana ny daty mpifidianana zay efa narosony ny teo anivo ny vomeram-pirenena mahaleo tena misahana izany fifidianana izany tamin'ny fiandohany ty taona ity. Efa ela nandrasana izany moa ny mpanao politika rehetra, indrindra ireo efa manam-pahavononana fa hirotsaka handray anjara amin'izany fifidianana filoham-pirenena izany ary ny fifidianana ben'ny tanàna zay tokony ho tanterahana amin'ity taona 2024 ity. La nandrasana ny rehetra satria efa nambara ombenombeno fa tokony anana fiomanana herintaona mialohan'ny tena hanatanterahana izany fifidianana izany ny état-major politika sy ireo mieritreritra fa ho kandida izay hiatrika ny fifidianana amin'ireo ambaratonga mpifidianana rehetra zay voafaritry ny lalàna eto Madagasikara. De vaky any aloha ambatolampy ny tosika politika zay nataon'ireo état-major politika indrindraindrindra ny arahana tamin'ny vondrona iraisam-pirenena teny amin'ny Novotel Voatselakory izay ary nangatahany sehatra rehetra zay hiantsehatra amin'izany fifidianana zany ny amin'ny hoe avoainy daty mpifidianana. Ary ny seny ihany koa no takiny ireo vondrona politika rehetra ny amin'ny tokony hanireny izy ireo ny gouvernemanta mba hamoaka izany daty mpifidianana izany. Ny hoe hamoaka moa zany de hoe hampanaiky araky ny lalàna amin'ny alalany didim-panjakana fa ny daty izay no volavolain'ny seny ary natolotra ny gouvernemanta dia izay no tokony hopanekeny eo anivony zany mpanatanteraka izany. Izany manko ny fampanajana ny lalàna ka ao anatin'izany didim-panjakana zay mametra ireo tetiandrom-pifidianana, ny didim-panjakana ihany koa zay tena andrasany rehetra dia manaiky ny mpifidy an-Tatsibato amin'ny fotoana zay anatanterahana ny fifidianana. Ny 9 novambra 2024 izao no heverina fa anatanterahana fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ary ny 20 desambra 2024 amin'ity taona ity ihany koa no heverina fa hanatanterahana fiodinana faharoa raha toa ka misy izany fiodinana faharoa izany. Samy nakatoavy ny teo anivony mpanatanteraka izany. Na zany na zany aloha ny hitondrana ny fanamarena ihany de ny amin'ny hoe raha tena tiana tokoa ny anana ny seny izany fahaleovantena izany dia tsy tokony hiankina amin'ny mpanatanteraka ny seny fa tokony ho androm-panjakana manana ny vola entiny miasa hanodina ny seha-mpifidianana rehetra eto Madagasikara. Ary tsy tokony hiankina ihany koa amin'ny mpanatanteraka ny famoahana daty mpifidianana fa tokony anana fahaleovantena amin'izany seny satria izao tranga hitantsika izao de lasa feon'ny fihazoazona ny fomba hanatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara ka mampanabe ny ihany ny amin'ny hoe tena hizotra tsaka ny sandiavany ve izany fifidianana izany ary tena maleo tena ve izany seny izany satria mbola feno fiakinan-doha amin'ny mpanatanteraka eo amin'ny fanapahan-kevitra zay ho raisin'izy ireo. Nataontsika hoe tsetsatsetsatsyatra zany adevitra zany fa ilaina ho amin'ny fanatsarana ny fifidianana ho avy sy ny fomba fiasan'izany voameram-pirenena mahaleo tena ampisahana ny fifidianana zany raha toka mbola ilaina ny hisiny zany sy hiasan'izany eo amin'ny sehatra ny fifidianana. Tsetsatsetsatsyaratra ho isika fa ahafahana ihany koa manatsara no amin'ny ho avy izany adevitra ny antsika izany. Fa amin'ny anjara asan'ny gouvernemanta dia tsy lavina fa ny gouvernemanta ihany koa de manao politika ary ny mpanatanteraka zany eo ny gouvernemanta sy ny présidence dia mieritreritra fa mbola hiverina hitatana firenena indray ka tsy maintsy kajiny ao anatin'izay mety ho tombontso politika an'izy ireo ny fahafahany mamoaka daty ho azy ireo aloha fa ahafahany ihany koa mahakely ny herijikanyireo adversaire politika izay mety hifaninana amin'izy ireo ka eo amin'ny filalaovana ny fahamoahana daty mpifidianana tahaka itony de efa heverin'izy ireo fa tombony ara-politika ho azy amin'izay fidinana sy fisesehony eny anivony reny commune district faritra ireny mba hanababony mialohany fomba hoaka fa ahafahany ihany koa misakana na ahafahany ihany koa misintona ny mety ho tanjaky ny adversaire politika zay manelingelina ny mpanatanteraka. Zay eo ihany fa hatreto zany de andrasana zay fanambarana ho an'ireo mihevitra va ho kandida. Nefa nampiseho apahibe maso ny fahavononan'ny rotsaka hovidiana aloha zany dia ny filoha Marc Ravalomanana zay nangatahany antokotiko Madagasikara ary mazava ny fanambarana tamin'ny voalohany volana Jolay lasa teo. Ekeko izy ny fangatahanareo ho kandida. Arak'izany dia mbola
heverina fa hitombo izany fahavitrian'ny kandida hirotsaka hovidiana izany. Taoriana ny filoha Marc Ravalomanina sy antoko-tiako Madagasikara zay matanjaka amin'ny fomba fanaovana politika sy ny fananana vahoaka ho an'ny eto Madagasikara, de efa misy ihany koa reo efa nampiseho fahavononana fa hiditra amin'izany hazakazaka ny hoe avoloha izany. Lôjika politika zany ny amin'ny hoe hisesy ny fanambarana, fa na izany na tsy zany am'ty fifidianana ty ihany koa de hoe ho taratry ny fomba fanaovana politika ny fahasahiana mpitondra fanjakana akandraikitra. Fahasahiana mpitondra fanjakana akandraikitra mbola hirotsaka indray, na de ao anaty ady-hevitra misafotofoto ary zany mitondra fanjakana zany, indrindra Andriamatoa Iandrendrena Rajoelina amin'ny hoe afaka hirotsaka sa tsy afaka hirotsaka noho ny fizakanjo pirenena frantsay azy zay tsy ananana ny fizakanjo pirenena malagasy. Mbola mipetraka eo ny fanontaniana, mbola ao anatin'ny ady ny mpanao politika sy ireo vorona politika rehetra amin'izao fotoana izao. Miteny, manitsy ary manazava ny sain'ny vahoaka malagasy, indrindra ireo mihevitra azy fa pahilalàna akaiky ny fitondrana ka manodikodina ny lalàna amin'ity resaka fizakanjo zay an'Andriamatoa Iandry Rajoelina efa lasa frantsay ity. Efa tamin'ny taona 2024 no tokony tsy ho kandida Andriamatoa Iandry Rajoelina, zay le hoe fepetra firotsahako hovidiana na condition d'éligibilité raha toka ampiarina ny andininy fa 240 ao amin'ny code de nationalité ary ampiarina mifanaraka amin'izay ny andininy fa 440 ao amin'ny lalam-pandroenina. Ny ao manko de miresaka mazava tsara ny amin'ny hoe tsy maintsy mizaka ny zom-pirenena malagasy zay kandida hirotsaka hovidiana ho filoham-pirenena. Izay tsy maintsy zay de tena mandidy mihitsy ny tsy maintsy ananana fizakanjo pirenena malagasy, ka raha raisina ny didim-panjakana frantsay, ny journal officiel frantsay manambara izany fizakanjo pirenena frantsay an'Andriamatoa Iandry Rajoelina izany tamin'ny alalan'ny naturalisation, de miatra amin'ny andininy fa 240 ao amin'ny code de nationalité, zay tsy azo edikevitra ary tsisy renvoi, tsisy ady-hevitra hafa tokony atao amina andinin-dalàna samihafa, ary tsy tokony angatahana didim-panjakana eo anivon'ny gouvernemanta hiresaka an'izany, fa io andininy fa 240 ao amin'ny code de nationalité io de mahabata ny ady-hevitra rehetrarehetra momba ny naturalisation amin'ny Iandry Rajoelina. Ka mbola ady-hevitra arak'izany ny amin'ny hoe raha toka hirotsaka hovidiana ho filoham-pirenena indray izy, ahoana ny fahafahany miatrika izany fifidianana izany amin'ny alalan'ny fepetra firotsahako hovidiana de ity resaka naturalisation sy nationalité ity. Ny fampanatanterahana an'izany amin'ny alalan'ny lalàna no andrasan'ny vahoaka malagasy, ary efa nanambara raha teo ny mpitondra teny gouvernemanta fa tsy misy ambony lalàna, eny na disy filoham-pirenena ary ka tokony ampiarina amin'isy filoham-pirenena izany fampiaran-dalàna izany amin'ity resaka fizakanjo pirenena frantsay an'i Iandry Rajoelina ity. Ny ady-hevitra eto de hoe tsy double nationalité Iandry Rajoelina fa simple nationalité, mazava zany. Andrasana arak'izany zay mety ady-hevitra avoaka n'izany rehetrarehetra izany. Izy raha teo omaly ariva tany amin'ny tambajotra sosialy ary nahelon'ireo pejy mpanohana azy hatramin'ny fahitalavitra zay miara-dia aminy fa hanao fanambarana ny vahoaka malagasy amin'ny alahady izao. Inona no ambaran'Andriamatoa Iandry Rajoelina? Mazava aloha fa tsy maintsy hanadio teny izy hanazava ity resaka fizakanjo pirenena frantsay nalainy ity tamin'ny taona 2024. Ary mety hitondra valibotana ihany koa amin'ny fanazava-kevitra entiny ety anivon'ny fanoherana dia ny fanazava-kevitra matetitetika nataon'ireo pahilalàna zay manazava ity fanapahan-kevitra no raisin'ny Iandry Rajoelina hivadika zom-pirenena frantsay ity, fa tsy maintsy hamalibotana ihany koa Andriamatoa Fanirisoa-Herinaivo zay vao avy nanao fandarana mipoka be tamin'ny herinandro ambony lasiny. Ankoatran'izay betsaka ny zavatra miandry azy, fa everitsika fa anjaran'izy tenany no hanadio tena, ary anjaran'izy tenany ihany koa ny mety aka fanapahan-kevitra politika amin'izay mety ho avy politikany manoloana izao fisavoritahana ara-politika fa fisavoritahana ara-ekonomika ihany koa, satria tsy maintsy tokony haneho hevitra Iandry Rajoelina raha toka mahita ny zava-misy iaina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao, na de io euro iray amin'ny
ariary 5,000 io aza de tsy maintsy tokony any ho hevitra nga Iany Rajoelina, na de ny délestage ny tsy fisian'ny rano eto Antananarivo renivohitra sy ny délestage manerina Madagasikara ara de tokony any ho hevitra Iany Rajoelina, sy ny amin'ny hoe vonona tena handray anjara am'izany lalao-nosy zany ve i Madagasikara, ary tsy handray anjara fa ampiatrano ary manana reo ento manana rehetra handraisana an'ireo délégation avy am'ireo nosy zay amivondrona ao anatin'izany ranomasimbe indiana izany. Ahoana ny fandaminana ny olona ny KNAPS ary tokony edikevitra ihany koa ny amin'ny hoe efa vonona ve ny fitondram-panjakana malagasy manoloana indrindra ny amin'ny fanalefahana ity resaka tsy fandrimpahalemana ity, satria dia matanjaka ny tsy fandrimpahalemana am'izao fotoana izao ary mikaikaika ny any ambany ravinkazo rehetrarehetrany. Adevitra mila resahana sy mila valina izany amin'ny alahady izao, ary heverina fa tokony andrasany rehetra, fa tokony hiala amin'ny mahazatra Iany Rajoelina raha toka afaka mandinika tsara sy misaina zava-misy izay iaina firenena am'izao fotoana izao. Tsy fotoana tsony zao manko nde hanaova ny fampanantenana vaovao indray ary nde hitantsaha ny foto-drafitr'asa sy hitantsaha ny hafa indray ny amin'ny hoe izao no programan'asa ho atao ao anatin'ilay volana roa zay kotiana androany 10 andro de tokony hiala eo am'izany andraikitra mahafiloam-pirenena izany izy raha toka kandida ho isika, fa mbola adevitra ny maha-kandida azy ny izay lalàna momba ny fizakan-jo-pirenena frantsay izay. Na zany na zany mizotra ny adevitra ary mampiseho fahavononana ny aty amin'ny antokotiko Madagasikara hiatrika izany fifidianana izany. Izy loatra eto no antoko vonona zay nampiseho ny tanjany tamin'ny alalan'ny Congrès nasionaly ary efa nampiseho ihany koa ny fahavitrehan'ireo mpikatrika ao aminy hiatrika izany fifidianana izany ao anatin'ny fahadiovana sy ny fangaraharaana tanteraka zay no fanondriny rehetra. Inona arak'izany fa rehefa mivoaka ny datim-pifidianana zay eritreretina ho ekeny ny filakevitry minisitra Androany Hariva dia tokony hifanaraka am'izay ihany koa ny fahavononana voameram-pirenena maleo tena isana fifidianana, ka fandrindrehetra dia anaovana audit izany lisy mpifidianana izany. Handrindrehetra ho isika mba ahafahana mikarika fangaraharahan'ny fifidianana ho avy eo. Zany zava-misy, zany malaza makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.